Ako sitrana satria fantatray Andriamanitra fa ny volonté parfaitenao dia ny fanasitranana ny tsiraray avy, ny fanahy, ny aina, ny tena sy ny momba ny rehetra Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, raisinay amin'ny finoana sady Andriamanitra. Fa fantatra tsy inona fa isaky ny miditra amina tanana anankiray ianao Andriamanitra dia manesy ny tsy salama rehetra ary nizaniza mandalo eo an-trenao Andriamanitra dia sitrana avokoa. Ka tanteraka izany amin'ity fotoan'ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika tehaka mafy Jesosy manasanao hipetraka. Alléluia. 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 Androantsika dia hijery manokana ny fanombohana tsara indrindra. Izany hoe manomboka miaraka amin'Andriamanitra. Tsy maninona izay toe-pontsika sy etantsika eo am-panombohana. Tsy maninona izay endrika mety amelan'Andriamanitra anao hanomboka. Fa ny zavatra aza adino dia ny fanontaniana tokony hipetraka dia izao hoe miaraka amin'izy ianao manomboka. Satria miankina amin'izay miaraka aminao ny tsy maintsy toy ny dianao sy ny finalité amin'ny fiainanao. Tsy ny toe-ponao na ny niveau fahaizanao manomboka ny zava-dehibe fa ny fahafahanao malala hoe miaraka amin'izy marina ianao. Amen. Ohatran'ny olona anankiray mandeha piscine. Rehefa mandeha piscine dia matetika le ataoko hoe le mahay milomano hvkl tia manao largeur. Azo ndraika matiako tenenina. Izany eo amin'ilay alava amin'ny fohy no ilomanosany. Alava amin'ny fohy. Any a? Izao zavatra mitranga. Mahay mandaka rindrina daholo amin'iny fotoana iny. Dakana ny rindrina dia ohatra mandeha fa rehefa eo ampovoanao ny ahafantarana hoe mahay milomano ianao sa tsy mahay. Tsy le afainganam-pandehanao tery am-panombohana fa le fanohizanao mandrapatonga any amin'ilay dia. Izay le tena zava-dehibe indrindra. Ndao tsika andray ny ohatra avy amin'Andriamanitra fomba fanombohan'Andriamanitra. Hijerytsika eo amin'ny testamenta taloha dia hijerytsika eo amin'ny testamenta vaovao fomba nanombohan'i Jesosy sy ny nanohizany dia rehefa lasa Jesosy dia mbola nisy hevitra indray napetrany hoe rehefa manao zavatra dia ty ingrédient ty fomba fahandro ty ampiasaina. Amin'ny anaran'i Jesosy ndao vaketsika ny Genesis toko voalohany ny faina amby roapolo. Raha miremarika nareo tatato Genesis toko voalohany ny faina amby roapolo eo veriberina foana isaky ny toriteny. Satria aza adinontsika fa ny volonté parfaite n'Andriamanitra tao am-pony dia tanteraka tao amin'ny Genesis toko voalohany sy ny toko faharoa. Fa nanomboka teo amin'ny toko fahatelo dia nisy ny fahotana dia lasa niditra ny volonté permissive. Genesis toko voalohany ny faina amby roapolo vaky teo izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Amen. Hatreo fotsiny. Vao nanomboka Andriamanitra dia misy zavatra nasehony tao hoe ny fomba fanombohan'Andriamanitra dia tsy mandeha irery. Fa ny fomba fanombohan'Andriamanitra dia pluriel. Nasehony mihitsy hoe isika. Fa tsy ny teny hoe andeha izaho anamboatra olona mitovy endrika amiko. Izany hoe ny fanombohana tsara indrindra miaraka amin'i Jesosy dia ny fanombohanao amin'ny fahatsapatena hoe tsy mandeha irery ianao fa miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Raha te ho tonga lavitra ny olona anankiray dia mila manana izay fahatsapatena izay izy hoe tsy mandeha irery fa miaraka amin'izy anefany tokony miaraka amin'i Jesosy foana eo am-panombohantsika tsiraray avy. Amen. Nanombohan'Andriamanitra na Andriamanitra aza reto dia nanomboka tao anatin'ny vondrona tao amin'ny Genesis. Izany hoe vondrona, groupement, entité, izay mahatonga tena Andriamanitra hoe aza mafoy ny fiarahanareo miangona. Satria misy zavatra voarainao anatin'ny vondrona fa tsy voarainao rehefa mandeha irery ianao. Misy fotoantsika mety mivavaka mamaky ten'Andriamanitra rehefa ny an-trano dia eo am-pivavahana dia tena misy révélation personnelle voarainao eo. Tena tsara be izany. Fa ny mahafinaritra ihany koa dia izao ao anatin'ny vondrona rehefa miteny Andriamanitra dia samy hafa ny angle andraisantsika tsiraray avy ny zavatra tenen'Andriamanitra. Ka raha samy asena mizarintsika tsiraray avy dia lasa misy dimension ana tenin'Andriamanitra be dia be afaka raisinao anatin'ilay vondrona. Izay mahatsara ny communauté. Satria na ny fomba fijery arany lasa memanankarena. Na ny zavatra voarainy tsiraray avy rehefa mizara avy eo samy mizara ny tsiraray avy. Ohatra izao hoe asiana tenin'Andriamanitra anankiray eto
dia tsika tsiraray avy asena samy mizara izay natsipony fanamasina tao ampony par rapport amin'ny ten'Andriamanitra iny dia zavatra azoko antoko tsy latsaky ny folo ny révélation voarainao. Zay ny tombony amin'ilay vondrona. Zay mahatsara amin'ilay hoe zay mahendry an'Andriamanitra any am-panombohana dia efa aseho ny zavatra andrasany amintsika tsiraray avy. Azadiny fa tsy maneho ny endrik'Andriamanitra ny fanombohana anankiray raha tsy fenao daholo ny fepetra izay takian'Andriamanitra rehetra. Dikan'izany raha manomboka ianao fa mandeha irery dia mbola tsy izay ilay endrik'Andriamanitra. Fa mila manomboka ianao miaraka amin'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Genesis toko faharoa andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo. Adama sy Eva indray izy ity. Averika any tsy azo antoka ny fanompony Adama raha vao nandeha irery izy. Fa na Andriamanitra ary nahita hoe ohatrany tsy tsara raha irery raha lehilahy. Zany hoe nasehon'Andriamanitra mihitsy raha nanomboka ozy izy dia isika. Kanefa raha nohy Adama dia tsy mety raha vao irery satria misy singa latsaka ao. Dia izay nahatonga azy ny teny Genesis 2 ozy izy hoe ary Jehovah Andriamanitra nitondra andra lehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahedena hiasa sy hitandrina azy. Hatreo aloha nisy fotoana papa resaka an'ity izay tena hitako nakasika be mifoko. Marina loatra ilay izy raha mamakany antsika dia mahita hoe hitandrina ny sahedena. Ny mpitandrina voalohany dia Adama. Na hoe pasteur voalohany dia Adama. Io ilay hoe hitandrina ny sa. Alleluia. Inona ny tiana tongavana atin'ilay izy? Tena andraikitra matotra be mihitsy ny fitandremana ny zavatra izay omen'Andriamanitra anao. Ary afaka andrefesan'Andriamanitra anao tahaka ny mpitandrina ny fitahian'Andriamanitra anao mba ahafahany mahita hoe tena maneho azy ve ianao am-pitantanana. Firy amintsika mety nahazo fiara, nahazo trano, nahazo vady, nahazo zanaka. Fa reny no andrefesan'Andriamanitra hoe mpitandrina tsara ianao sa tsy mpitandrina tsara. Azadiny fa raha ray aman-dreny ianao dia rehefa niteraka tsy anao izazy io an Jesosy io fenao dia mitaiza fotsiny. Ny anjaranao dia zao manao ny antoka rehetra mba ahafahany sitrapon'Andriamanitra tanteraka amin'io zazy io. Tahaka mpiandriondry. Mpiandriondry ane tsy hoe isaky ny noana dia manendiondry. Raha izay izy dia tsy mpiandriondry tsara. Tsy hoe rehefa noana izy dia tonga dia endasiny kibon'ny rilo dia endasiny lohan'ny rilo. Fa ny mpiandriondry dia mila manao tatitra isaky miverina amin'ny tompony ondry. Firy ny ondry ny ainga-teto. Tokony mitombo izy fa tsy tokony miena raha ny tokony izy. Mitombo satria miteraka. Fa tsy hoe miena satria noana ilay mpiandriondry. Tsy teny amin'ilay tompony ondry tokony comprendre mihitsy ianao fa enjana be ny manenjika ireo ondrinao ireo e. Ahoana izay tsy hihinana? Tandremo isika. Satria indraindray tsika mitondra teny ohatran'izany na en tant que pasteur arany lasa manana fomba fisainana mihinana ondrin'Andriamanitra ianao. Isory zay. Tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ianao mitaiza ondry fa tsy ianao manatsatsika ondry. Marina va tsara ny mesui tsara ny masikita fa misy zavatra tokony hovainao amintsika tsiraray avy. Le fihinanana ondry dia miseho amin'ny endrika tahaka an'izao mety hoe tia mibaiko, tia miteny, tia manao zao, tia mandidy. Tsy mihaino ny volonté an'Andriamanitra fa mametraka ao important volonté anao manokana. Lasa ny sitraky ny fonao ny tianao tanterahana fa tsy ny sitraky ny fon'Andriamanitra ny tiana tanterahana. Raha vao miditra amin'izay ianao dia miala amin'ny endrik'Andriamanitra. Fa amin'ny anaran'i Jesosy tsy ato ilay olona miala amin'ny endrik'Andriamanitra ary tsy misy amintsika miala amin'ny endrik'Andriamanitra. Asitehaka ao an Jesosy aloha. Alleluia. Andiny fa valo ambin'ny folo. Genesis 2:18. Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vady sahaza ho azy izy. Amen. Amen. Mitovy loha ten'Andriamanitra vakitsika. Samy nahita tsika fa voana nomboka Andriamanitra dia tonga dia tsy nanaiky izy anoya raha tsy tena maneho ny endriny aloha. Zany hoe ilay endrika pluralité ilay fiasan'ny Adama. Dia izay no tonga ny hoe tsy maintsy asiako hoe ity. Satria izao ny atao hoe vondrona mantsiny dia olona mitovy natiora na hoe espèce mitovy. I Adama sy ny akoho dia tsy maneho endrika vondrona. Satria ny akoho hafa i Adama hafa. Ny saka sy ny saka natao hoe vondron'ny saka. Ny voalavo sy ny voalavo natao hoe fokotam-boalavo. Any ary ny olona sy ny olona natao hoe fokotan'ny olona sy fokon'olona. Fokon'olona fa tsy hoe fokom-boalavo. Dia izao na dia feno biby sy ny zava-mananaina raha teo Edena
dia hitan'Andriamanitra hoe tsy le izy tsy any amin'le isa fa le izy any amin'le hoe mitovy natiora. Zay saro-piaro amin'i Jesosy amin'ny hoe tokony mitovy identité aminy ianao vao manomboka zavatra anankiray. Alleloia. Satria tsy ohatrantsika misy fotoantsika hoe manomboka zavatra anankiray dia mety tsy mitovy vision aminao ny olona mety miaraka manomboka aminao dia matsiaro tena irery ianao. Fa rehefa mitovy ny vision anao sy ny vision an'ilay olona dia matsiaro tena ianao hoe miara-miasa amin'ny olona. Ary miakatra kokoa ny tany ao am-ponao mino fahombiazana rehefa maninona, rehefa matsiaro tena ianao fa tsy miady irery. Fa rehefa mahatonga ny olona frustré amin'ny ankapobeny dia mifatsapatena hoe za rery foana, tsisy matsiaro aho mihitsy, miady rery. Fa manomboka izao aza adiny fa tsisy zanak'Andriamanitra miady rery zany. Matoa ianao miady rery dia tsy Andriamanitra nanosika anao hiala, fa ianao mety nanosy tena hivoaka. Satria ny tenin'Andriamanitra dia mahitsy be miteny amin'ny Jona 15:5. Raha misaraka amiko ianareo izy dia tsy mahay manao na inona na inona. Izy tsy niteny mihitsy hoe raha sarahako nareo. Tsy Andriamanitra manao divorce, fa ianao mety manao divorce. Raha misaraka amiko izy fa izy tsy niteny hoe raha sarahako. Tsy volonté-n'Andriamanitra mihitsy ny saraka aminao. Fa mety ny comportement antsika indraindray no mitondra an'Andriamanitra tsy maintsy misaraka, satria Andriamanitra tsy afaka mivady amin'ny fahotana, fa Andriamanitra mivady amin'ny fahamasinana. Amen. Tsy naneho ny endrik'Andriamanitra ny fanompon'ny olona mandeha irery, fa ilaina misy ilany miaraka aminy. Dia izay mahatonga ny hoe ilaina ny vady mba ho vady mpanohana fa tsy atoko mpanohatra ao an-tanàna. Dia izay no nahatonga an'Andriamanitra ny teny hoe maneke ny vadinareo, mba hatateraka ilay programan'Andriamanitra tonga ilay hoe isika, fa tsy hoe ianareo tsirairay avy, fa isika ianareo. Ny tokantrano zany raha tokony ho izy ny chambre mpivady, tsy tokony tsisy rindrina eo ampovoan'ny fandriana, fa tokony mitambatra amin'ny fandriana. Alleluia. Tsy tokony misaraka ny lakozia mpivady. Zany so dia tsy zany aloha ny ianareo. Zany ary raha ny tena mahafinaritra, tokony sotro anankiray ny tambara maninona marina moa reto rehefa mariazy rehefa mariazy dia vilia ray dia sotro ray dia forsety ray fa rehefa ny tokantrano aza ampiasainao sotroko. Ohatra ny hafahafa misy zavatra tokony hiverinao. Alleluia. Genesis 9:13 tantaran'ny Noa. Aza adiny fa na Noa arany na ndray tenin'Andriamanitra manokana, fa tsy navelan'Andriamanitra andeha irery. Genesis 6:13 dia hoe Andriamanitra tamin'ny Noa, ny farany nofo rehetra efa mby eto anatrehako, satria efa enin-doza ny tany noho ny amin'ny olona, ka indro efa andringana azy mba amin'ny tany ao. 18 nefa kosa ahoriko ny fanekeko aminao, ariditra ao anatin'ny samby fiara ianao sy ny vadinao amanjanakao mba mivinantinao vavy miaraka ny aminao, ary ny zava-manan'aina rehetra dia ny nofo rehetra hitondranao roa avy isan-karazany ho amin'ny samby fiara, ho velomina miaraka aminao ho lahy sy ho vavy ireo. Amen. Ozy izy hoe zao ry Noa, tena efa misy surabondance na fahotana ozy izy Andriamanitra, dia tsy maintsy anao fanadiovana. Fa zao zavatra mitranga, ianao mety mandrehana amin'ny teny, fa tsy mety raha ianao rery miakatra ao anatin'ny samby fiara, satria lasa tsy maneho ana le pluriel raha ianao rery miakatra ao. Mety hoe afaka miakatra Noa dia mibiby tsororoa, fa araka le resantsika teo hoe na eo daholo raha mibiby tsororoa, mbola tsy maneho ny endrik'Andriamanitra Noa, satria izy mbola singulier. Dia izay mahatonga an'Andriamanitra ny teny hoe rehefa miakatra ianao dia tsy ianao rery fa mivadinao eto. Dia ny tena mahafinaritra, tsy hoe mivadinao fotsiny ihany, ho eto ny zanakao. Dia mbola tsy nijanatra eo fa ho etiko ny vinantinao. Ankohonana. Alleluia. Ny ankohonantsika dia maneho ny maha Andriamanitra n'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao. Zay mahatonga ny hoe misy fotoana mafy be mihitsy mitory teny amin'ny ankohonana. Mafy be, satria ny ankohonana nefa nahita ny faiblesse-nao tany aloha, dia sarotra ho an'ny olona mahita hoe ty ve le novaina ohatran'izao, hito mihitsy le nanao ohatran'izao ana,
dia ahoana ny aneken'ny saiko misy fotoantsika diso mijery olona ka alaizitsika rehefa olona vaovao no mitory-teny fa tsy alaizitsika rehefa olona fantaritsika mipasehany no mitory-teny nefa tian'Andriamanitra mihitsy misy antony anie reto Jesosy rehefa naka mpianatra izy dia tsy hoe tany amin'ny firenena hafa ny nalainy fa le hita amin'ny fiarahamonina teo mihitsy ny nalainy mba hahafahan'ny olona manova ny fony hoe possible hoe ty olona ty latsinaina ohatr' izao nangalatra hitanao fankasihan'i Jesosy izy latsinaina hariva dia napitsomarana iny mpitory-teny izy possible zany zavatra zany hain'Andriamanitra manova ny olona anankiray zay mahatonga ny hoe isika rehefa malala mipasehany olona dia rehefa miona aminazy dia aza jerena amin'ilay pasehany izy satria tsy fantatrao fa mety ny harivan'iny alohan'ny onanao taminy mety efa nandray an' Jesosy any izy dia ianao lasa mpanameloka fa tsy lasa manana ny fony Jesosy dikan'izany tsy tokony hanana fotoana mihitsika hanana jugement amin'ny olona anankiray aleo lavitra manana toe-tsaina positif rehefa mahita olona hevery tahaka ny tsy nisy ny zavatra nataon'ny olona anankiray satria ianao isaky mivavaka dia zany mihitsy ny fanaon'i Jesosy hevery ny tahaka ny tsy nisy ny zavatra tsy mety nataonao satria izy mahita ny lavitra indrindra izay tia ny hitondrananao tsy afaka ny handeha lavitra miaraka amin'Andriamanitra ianao raha tsy manomboka amin'ny toe-tsaina tahaka an'izany tahaka ny toe-tsain'Andriamanitra sy tehaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia, alleluia, alleluia. Genesis 12 tantaran'i Abrahama andiny voalohany Genesis 12:1 dia avy eo andiny 5 avy hatrany. Ary Jehovah tamin'ny Abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'rainao ankany amin'ny tany izay asehoko anao eo aloha. Alleluia. Andriamanitra niteny tamin'ny Abrahama hoe izao ny programa Abrahama mihaino anahy ianao dia mankatoa anahy ianao dia manaiky an'izay teneniko ianao. Mandehanao izy miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'rainao ankany amin'ny tany izay asehoko anao. Raha mandinika tsara tsika dia io asehoko io futur io dikan'izany mbola tsy hitany fa asiana miabandone izy amin'ny zavatra mbola tsy hitany. Ny fanombohana tsara ao amin'Andriamanitra dia ianao manaiky hiala amin'ny zavatra anankiray vokatry ny fandrenesanao ny tenin'Andriamanitra ino zavatra mbola tsy hitan'ny masonao akory hoe misy programanao any ambadika any. Tsy afaky ny ahitany ranomasina mena misokatra ny vahoaka an'Israely raha tsy mivoaka ny tany Egypta. Ary tsy mipromettra mihitsy Andriamanitra hoe hosokafako ny rano vao mivoaka nareo. Tsy hoe taria vao mivoaka ny vavahadin'ny Egypta izy dia efa nisokatra ny andry anazy ny rano. Fa navelan'Andriamanitra ho hitany mihitsy hoe mikatona io ny rano dia io rano mikatona mihitsy ny afaka sokafako. Aza miandry ahita fahagagana vao samandroso. Satria ny fahagagana tsara indrindra ambony ny fahagagana rehetra dia ny fahitanao an Jesosy. Ny fahatsapanao tena hoe tsy manderery ianao zay ny tena tombony. Fa tsy hoe ny fahatsapanao tena hoe isy zavatra iovy amin'ny fiainako. Tsy maninona na trambongo misy atsika tsirairay hafa aloha trambongo misy Jesosy. Zay trambongo misy laoka izay miditra tonga dia saosy daholo. Laoka saosy, hena saosy, akoho saosy, kisoa saosy, inona saosy daholo. Aleo tokantrano misy Jesosy. Alleluia. Andiny 5. Ary Abrahama nitondra ny Sara vadiny sy Lota zanadralahany mba amin'ny fananan'izy rehetra izay efa no niariny io sy ny olona izay efa azony tao arana dia niainga izy ireo akany amin'ny tany Kanana ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Amen. Rehefa miteny Andriamanitra mahafinaritra be rehefa misy projet atsipin'Andriamanitra. Ohatra hoe mivavaka ianao dia tonga dia manipy vision Andriamanitra. Dia amin'iny fotoana iny tena tsy andritsika mihitsy ny anatanteraka ny boky ny Habakoka hoe sorata aingana ny vina sao dia very. Zay mihitsy ny tokony izy. Alleluia. Raha sanatria misy amintsika mbola tsy manao an'izany dia mila miditra amin'izany dingan'izany. Zay voarainao amin'Andriamanitra dia raketo an-tsoratra. Imagineo raha tsy nisy nandrakitra tsoratra ny fiainan'i Jesosy tetỳ an-tany, inona ny lovainao, inona ny lovaiko. Raha ny tamin'izany fotoan'izany nahay nanome ohatra nandray an-tsoratra. Tsika koa mila mandray lesona, mandray an-tsoratra izay vina rehetra omen'Andriamanitra. Amin'ny fotoana rehefa milatsaka ny vinan'Andriamanitra matetika dia mientanentana be tsika dia eo ny tena mila mitandrina. Satria matetika lokon'ny fonao ny vision an'Andriamanitra. Indraindray lasa entinao amin'ny fandraisanao ara-nofo sy ny tombona anao manokana ny vision an'Andriamanitra dia lasa multiplier ilay izy raha tokony atao dika mitovy fotsiny dia lasa misy exagération. Dia izay ny olana teto. Andriamanitra tsy niteny mihitsy tokony eto Lota. Le vision marina izy tonga tany amin'ny Kanana fa ny programan'Andriamanitra tsisy Lota.
aza mapiditra lota eo amin'ny fanomboanao. Voanomboka ny tantarany Abraham eto dia efa disokajy izy. Matetika tsika rehefa te hanomboka dia mahita materiel eritreretinao ilaina ao ariana kely fa tsy ilaina zao. Dia tonga dia raisinao i materiel iny dia lasa bagage amaimana vesatra anao tsy ahafahanao mandeha lavitra. Azonareo ve za tiako tenena zany? Zany hoe rehefa hanomboka c'est strict nécessaire tenen'Andriamanitra hoentina. Alléluia. Tsy hoe ohatra hoe mindradratsika manao asa fanompona amin'ny fanahiana fa tsy mampiasa finoana. Raha andeha ho any Tamatavy ohatra, andeha hanao croisade ianao dia roue de secours 4 no entinao. Dia clé de roue anankiroa. Azonareo ve? Raha amin'ny aranofo zay dia hoe tena par prudence. Fa amin'ny ara-panahy efa nieny ve ianao? Afa mihitsy ny tsiro zavatra anankiray. Ndao hoe tsika izay schéma zay. Ohatra hoe mivavaka ianao. Dia hitanao efa tsara be hvkl le pneu. Alléluia. Fa nefa ianao mandreny tompo hoe mandehana amin'izao. Io état io andehanana. Ny zavatra mahafinaritra dia zao, azoko antoka fa Andriamanitra rehefa maniraka anao dia efa miprépare terrain izy ihany. Andriamanitra zany tsy mampandeha anao zany fotsiny ka hoe any ianao mahita azy. Eny mahita an Jesosy ianao any. Alléluia. Mahita an Jesosy. Fa tsy hoe mahita combat hoe ahoana ty. Tiako tenena dia zao hoe mety raha nankatoa marina zao tsika dia zavatra nitranga dia ohatran'izao. Nandeha ianao fa mety tonga teo Moramanga ohatra. Vaky mihitsy le pneu ianao. Fa nisy olona efa mivavaka tany ambadika tany ka asian'ny tompo efa nanao pneu niotra noho ny entiny. Azonareo? Dia aveo iny pneu iny lasa niteraka fifandraisana teo aminao. Io olona io nefa ny tena mila vavaka eo amin'ny fiainana. Dia aveo iny zavatra iny lasa vavolombelona. Dia ianao lasa afaka mijoro vavolombelona. Le olona afaka nahazo tombony ao amin'i Jesosy. Indraindray ny fanahitsika loatra manapaka ny tombony izay efa vonina ao antsika tsy ho tanteraka. Mihaino tsara an'Andriamanitra. Mahatonga antsika taraiky indraindray. Satria indraindray ny projet antsika alefantsika mialoha amin'ny projet an'Andriamanitra. Ary tena mampalahelo dia zao, lasa projet anao manokana le projet an'Andriamanitra. Rehefa tsy mihaino tsara an Jesosy tsika tsiraray avy. Mila mihaino an'Andriamanitra ianao. Mba hahafahanao mandroso tsara, mba hahafahan'le endrik'Andriamanitra tanteraka. Alléluia. Faranako ny teny fifahim-ponompon'Andriamanitra. Tonga dia sautiako avy hatrany. Fihetsiko le izy. Jesosy rehefa nandeha hitory any amin'ny filazantsara any dia tsy nandeha rery izy fa niantso apôstôly 12. Zany hoe naveriny mihitsy ilay endrika mapluriel. Satria mety vitany io raha izy rery fa tsy maintsy naseho mihitsy ilay endrik'Andriamanitra izay niteny tao amin'ny Genesis 1:26 hoe isika. Any amin'ny Hébreu 4:12. Dia jereo tsara mihitsy fa na ny sabatra arany dia tsy lela iray fa tsy maintsy lela roa. Satria le pluriel mihitsy azitsika nasehon'Andriamanitra hatrany amin'ny fanombohana, hatrany amin'ny epistile, hatrany amin'ny fiainan'i Jesosy, hatrany amin'ny fomba fiasan'i Jesosy, hatrany amin'ny Hébreu 4:12. Sabatra roa lela. Programan'Andriamanitra ao antsika dia zao, tsy mandeha irery ianao. Ary misy fotoana zavatra anankiray marana koa azy dia miakatra angamba papa. Ny fotoana voalohany nampianaran'i Jesosy ny hoe ahoana ny fomba fivavahana. Jesosy naniraka ny mpianatra Matteo 5:1. Ianareo izy raha hivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao. Jereo tsara fitokanana. Fa ao anatin'ny fitokanana tsy manambara an'Andriamanitra raha vao ianao rery. Fa ao anatin'ny fitokanana dia hoy izy hoe fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao ary rehefa voarindrinao varavarana zany hoe akatony ny ritsoka rehetra sy ny fandrenesanao rehetra izay mety nandrenesanao ny lasa sy ny androany fa misy zavatra vaovao tokony henonao. Tsy possible raha sady mihaino ny ivelany ianao mihaino an'ilay ao anatiny. Alléluia. Dia hozy izy hoe dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Jereo fa ny rahany ianao hivavaka rery fa tsy navelany irery tao. Satria efa pluriel ianao sy Andriamanitra ray tao amin'ilay efitra mangingina. Hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy, Jesosy mbola niteny mihitsy hoe tsy hamelanareo kamboty aho. Dia rehefa lasa indray Jesosy dia mbola nalefa indray mifany masiny tsy possible irery zany mihitsy ny zanak'Andriamanitra. Tsy possible irery fa matoa ianao matsapa tena irery mety ianao no namoaka ny tenanao teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy miabandone ny olona izany mihitsy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Alléluia. Dao tsika hitsangana. Alléluia. Mivoninahitra an'Andriamanitra.
Raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotranao zany amin'ny teny izay natsipinao Andriamanitra, ampandrosoana ny fiainam-pananay Andriamanitra satria indraindray izay Jesosy tena matsiaro teny, mila sitranina, mila amboarina Andriamanitra. Indraindray izay Andriamanitra matsiaro tena irery dia mametraka hoe ny olona ny diso kanefa izay no nivoaka Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy sitrana avokoa ny tsirairay avy ary miverina makeo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay, aleluia, amen. Ndatsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy, aleluia. Alléluia. Misaotra an'Andriamanitra sika ny amin'ny teny fiainana izay ampitondrainy amin'ny alalan'ny mpanompo ny tsiray avy izay atsangany ety anoloana, manome fampahirizana ho antsika. Tena marina, ialako tsy be dia be ny fahataraikiana androany, tsy maintsy miala tsiny satria ny fotoanantsika tokony nanomboka tamin'ny fito sasany, nefa tena tokony teto aho zany maraina, fa tena mahafinaritra be mihitsy ny embouteillage any aminay. Zay tsy nyle tôbila akory fa zany tokony foalolo kokoa dia soran'Andriamanitra ny amin'ny fahatongavana soamatsara eto ndao ity atanina mafy an'ny tompo. Toy izao kany le zavatra noentin'ny pasteur teo hoe tsy irery ianao miaraka amin'Andriamanitra. Miaraka amin'i Jesosy sika tsy rery zany. Hatrany amboalohany mandraka androany, mandra-piveriny dia tadidio tsy rery zany sika. Androany hitondratsika anatin'ny fotoana foana ny hasarobidiny zany atao hoe fiarahana amin'Andriamanitra sy tsy mahirery ianao, zany hoe mila matsapa tena mihitsy ianao hoe za tsy rery. Teo jerentsika izay olona izay androany hoe izy izay olona izay dia ianao indray manaraka. Mitenena Jehovah mihaino ny mpanomponao, amen, mahazo toerana. Ao bokin'ny Samuela voalohany jerentsika ny tantaram-piainana lehilahy anankiray atao hoe Davida mpanjaka. Izy dia natsapa tena fa tsy rery mihitsy izy, fa misy Andriamanitra manohana foana io lehilahy io. Izy nanao an'ilay salamo raha fantatsika ilay hoe Jehovah mpiandry tsy mananjava mahory iny izy nanao an'iny. Dia mahafantatrareo ilay fahatsapany amma tsy rery azy fa misy Andriamanitra, dia naomby foana izy sa tsy naomby foana izy. Ny fisian'Andriamanitra ny fiainanao dia tsy sakana tonga ny olana tsy hitranga, fa antoka manome anao ny fandresena. Fa hoy Saoly tamin'ny Davida, tsy toanao ny andeha hiady amin'ny Filistina io satria mbola zaza ianao, fa izy efa mpiady hatramin'izay ny ainany. Fa hoy Davida tamin'ny Saoly, ny mpanomponao ny andro ndrainy ary nisy liona sy bera tonga tao ka nahalasa zanak'ondry teo amin'ny ondry. Dia nanentsika azy dia namely azy ary azoko teny ambava ilay zanak'ondry, ary noho ny nandramatra izy dia nazonoko tamin'ny sominy ary nasiko ka matiko. Liona sy mibera ary novonono mpanomponao ka io Filistina tsy mifory io ve dia ataon'Andriamanitra tahaka ny anankiray amin'ireny io androany, satria miaika ny miaramila an'Andriamanitra velona izy. Ary koa Davida, Jehovah izay namonjy tamin'ny tanan'ny liona sy ny bera, izy namonjy amin'ny tanan'io Filistina tsy mifory io. Dia hoy Saoly tamin'ny Davida, mandehana ary fa ombanao any Jehovah. Ary Saoly nampiakanjo an'i Davida ny akanjo fiadiny ary nanisy fiarovan-dova rana tamin'ny lohany sy nampiakanjo azy akanjo fiarovan-tratra. Ary Davida nameny sabany tamin'ny akanjo fiadiny dia nanandrana nandeha fa tsy mbola nahazatra azy zany, ka hoy izy tamin'ny Saoly, tsy afa mandeha amin'ireto fa tsy mbola mahazatra. Ary dia nesoriny Davida zany. Point anakefatra, ananan'ny olona manam-pahatsapana fa miaraka amin'ny Andriamanitra. Dia ty olona anankiray tao hoe Davida ty. Tamin'ny Davida niady tamin'ny Goliata dia tsy nety tamin'ny Davida mihitsy ny fanamian'ny Saoly mpanjaka. Tonga izy nanantona ny Saoly, dia ozy izy Saoly ameko anao ny akanjoko. Mba farafaratsiny voaro ny tratranao, voaro ny lohanao, voaro daholy ny eny anoloana sy ny kiraro sy ny rehetrarehetra, zany hoe tonga dia le fiarovana rehetra mihitsy ny neny Saoly, tonga dia natosany tao amin'ny Goliata. Dia lesona nomeny tompo ao anatin'ilay izy dia tsotra. Tsy vitany Davida akory ny nandroso, tsy mahavita mandeha amin'io ao izy Davida. Tsika tsy natao andresy miatrikady amin'izay nomban'Andriamanitra ny afo zany, fa zay nanomanany ianao ihany ka nirahany taminao, zay nitondrany ianao. Lainy Davida tsy fanampiany Saoly fa fomba n'Andriamanitra. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainy Davida. Amen. Tsika ene tsy voatefy tao amin'ny akanjony hafa,
tsika voatefy natao isalotra ny endrika Andriamanitra. Ndao a ny zavatra be dehibe a tiany devoly a hodisona raha-pomba ampijery eo anivon'ny fanompona. Nandray tsika te hametraka amin'ny fanompontsika izany a amin'ny kopia n'asa fanompona hafa. Tsika tsy natao hibanjina ny fomba esan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny hafa, tsika natao andeha sy aina ao amin'izay fomba tian'Andriamanitra hitondrana tsika. Hitanareo rehefa ianao zatra miaraka amin'Andriamanitra, mahatsapa fa eo amin'ny fiainanao ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fomban'Andriamanitra, dia manam-pahasahiny ianao hijoro ary mananatoka ianao ny fombany amin'izay nitondrany ianao hatramin'izay. Tsy natao hitafy olona izany tsika, natao hitafy an'i Kristy tsika. Ndao rangahy ity tanana mafy be eo an'Andriamanitra. Ny olona mety mandiso fanantenana anao, ny olona mety miova amin'ny fanoloran-tenany eny an-dalana, ny olona mety possible miverin-dalana, fa Jesosy Kristy avy any Nazareta, izy rery le modèle parfait tanteraka napetrak'Andriamanitra eo anoloantsika ka natao hobanjintsika hatramin'ny farany. Mananantoka zany ianao eo am-piarahana amin'Andriamanitra ahita taratra ny Kristy ao amin'ny teniny manam-piaviny. Amin'ny Samuela 1:9 Isaoly sady lavaranjanana ny mihoatra noho ny olona rehetra ny avy noho izy ny Baiboly. Fa Davida kosa nefany sady fohy mena volo kely ny fiantsoana azy. Dikan'izay Andriamanitra namorona antsika hiavaka eo amin'le tena endrika ilany antsika ahafahany mahazo aina eo am-pampiasana antsika sy amin'izay fomba iarahany amintsika. Namorona ny tsara hiavaka Andriamanitra. Namorona antsika izy ampiasa antsika manokana amin'le fomba miavaka tiany isehoany iny. Amin'izao fotoan'izao nefa betsaka amintsika no mijery sy makatahaka fampiasan'Andriamanitra olo-kafa. Ilainy ianao inspiré ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny hafa. Fa ny modèle kosa aleo tsy kopian'olona ianao fa manahafa tanteraka an'i Jesosy. Ny modèle dia hitarafana an'i Jesosy ny fisianao, tandremo ny latsaka ao anaty fampitahananao amin'ny hafa fa manimba ny fandrosoanao zany. Andriamanitra matoa mamorona anao hiavaka amin'ny hafa, tena mamorona anao izy amin'ilay antony tena ilany anao amin'izay fomba miavaka tiany isehoany eo amin'ny fiainanao. Ny antony tsy nataony nitovy ny endrikao amin'ny olo-kafa, tsy nataony nitovy ny personnalité anao sy ny olo-kafa, tsy misy hitovizana mihitsy le ianao amahanao anao amin'ny hafa izay tianao ho tafina. Andriamanitra tsy mitaky hoe diplômé ve ianao, manana traikefa ve, fa zao Andriamanitra manome antsika ny fahafenony amin'ny alalan'ny fanomezany antsika ny fanahany. Rehefa mifankahitsika amin'Andriamanitra sy ny fombany hoe miaraka amintsika izy fa tsy reritsika, dia zao ny zavatra mitranga. Andriamanitra efa manana planina hanohy ny asany eto ambony tany amin'ny alalan'ny fisianao rehefa manaiky ho fenona ny fanahany ianao. Zany ny antony mahatonga azy manome ny teniny, manome ny heriny, manome ny fanahany. Satria tsy anao no hamita zavatra, raha ianao dia tsy mila fanampiana ianao. Fa mahatonga azy manampy anao fatany fa tsy vitanao dia izy ny hiditra tsehatra natateraka an'izy amin'ny alalanao. Noho izany androany maraina, ninona fahasarotana hatreny eo amin'ny fiainana, manana antoka fa lalana io anehoana fa eo Andriamanitra rehefa tsy vitanao aza amin'ny tanondrika fa ho vitainy eo amin'ny alalan'ny fifikirana ao aminy. Ataovy amanina moa e. Ny mahafinaritra amin'Andriamanitra dia izy le miantoka fahatanterahana amin'ny sitrapony rehefa manaiky tsika tsafidy fotsiny anao sy andeha arak'izay zavatra andrasany amintsika. Averiko, ny mahafinaritra amin'Andriamanitra dia izy miantoka ny fahatanterahany sitrapony amin'ny alalan'ny faneketsika amin'ny fomba tsotra ny tsafidy anao zay zavatra andrasany amintsika ho tanterahana. Ny ahatateraka ny io vahaolana io, ny ahatateraka hatrany amin'ny famonjena, ny ahatateraka ny fandresenao amin'ny fomba tsy takatry ny saina, dia tadidio efa nanome fanomezana meloa izy fa mila mifankahity tsika amin'izay fanomezana izay. Iza le fanomezana? Andriamanitra ifanlazaiko teto tsy mahay manome zavatra latsa-danja amin'ny tenany. Omeny anao ny teniny ary ny teniny dia Andriamanitra. Omeny anao ny fanahany ary ny fanamasina dia Andriamanitra. Ary omeny anao ny fanatrehany telo izay iray dia izay Andriamanitra.
omeny anao fanotronany ny fanapiny sy fahafahanao misitraka ny fahaiza manaony ka ny mampiavaka anao amin'ny hafa dia tadidio ilain'Andriamanitra satria ao anatin'ilay mampiavaka anao ny foroniny ilay endrika mbola tsy nahitan'ny hafa azy raha tsy amin'ny alalan'ny fitarafan'ny hafa ny fisiny amin'ny alalanao. Zay no mahatonga ny toetrantsika tsy mitovy, ny personnaliténtsika tsy mitovy, fomba fisainantsika tsy mitovy. Le fiavahana mihitsiny no idiran'Andriamanitra tsehatra. Ao anatin'ilay toe-panaraka an'Andriamanitra mibosta antsika ao anatin'io personnalité io isehoan'ilay fiavahan'Andriamanitra satria endrik'Andriamanitra mbola tsy hitan'izanizy ianao fa tiano aseho eo amin'ilay tontolo misy anao ny fisiny amin'ny alalan'ny fanekenao anaka azy tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Misy fanahafana tsy maintsy hitarafana azy eo amin'ny teny. Zay le fiarahana amin'Andriamanitra amin'ny fahatsapana fa eo izy. Eo amin'ny fiainanao izy fa mila fantatrao hoe mila mahay miaraka amintsika. Goliath hoe vohomana hiatrika mpiady fa tsy vohomana hiatrika mpiandrondry. Guerrier ny adversaire ny tadiavin'ny Goliath fa tsy berger. Tsy mitovy le izy. Dia eritrereto hoe Andriamanitra mampifanandrina berger amina guerrier. Fa zao ny zavatra nahavariana. Rehefa raikitra ny ady resin'le berger le guerrier. Fa ahoana kay? Le karaktera ny berger no nolain'Andriamanitra ho ampiasaina fa tsy karaktera na guerrier. Ny karaktera na berger zatra miaro ny hafa. Fa ny guerrier miaro tena. Zay mahatonga ny fiarovatra ny Saul tsy nilaina. Satria mpanjaka izy fa mijoro guerrier. Fa zay nahatonga Davida tsy nila fiarovatra rehefa hiatrika Goliath. Ny antony tsy zatra miaro ny tenany izy fa zatra miaro ny hafa izy. Za rangatsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Zay ny anomanana ny toe-panahintsika ao anaty sekoly. Hifanaraka amin'ilay karaktera mety amin'Andriamanitra. Satria rehefa mety amin'Andriamanitra le toetsaina sy le toe-ponao dia ho amorain'Andriamanitra ny fandresenao. Nareo ve tsy reraky ny hoe misasatra miady fa tsy mety mandresy? Tsy aleo ve misafidy mandresy tsy miady? Amin'ny faneketsika anome amin'ny fomba tsotra ro toe-potakian'Andriamanitra nanana ato mombana amin'ny fandresentsika. Tadidio amin'ny fotoana anankiray iverenan'i Jesosy ho surpris ianao. Satria be dia be ny olona mieritreritra fa hifakahita aminy satria nanao asa be dia be. Misy zavatra indraindray tsy ao amin'ny programanao fa vokatry ny toe-ponao tsy voaforana mahatonga anao tsy mandray an'ilay izy. Taraiky vagy ianao satria nahoana tsy nahavela ny toe-po tsy mendrika androso. Zay mahatonga anay saro-piaro manonona foana isaky ny maraina ao anaty sekoly. Miverena amin'Andriamanitra, miombona amin'Andriamanitra, manahafa an'Andriamanitra. Misy olona eto androany hiasa mahery amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ny mahagaga amin'Andriamanitra dia izao. Zay naharesy ny hafa ka nampitahotra ny hafa no ampandreseny anao. Fa maninona? Ny fanoloran-tena ny berger sy guerrier tsy mitovy. Ny motivation anatin'ny guerrier sy ny berger tsy mitovy. Ny berger manana motivation na fanoloran-tena vonona n'olotra ny aino an'izay rovany. Fa ny guerrier manana fanoloran-tena mametraka ny laza sy voninahitra, manana grady enjehana. Zany hoe ny tombotsoa ny tenany no mibahana kokoa no izay ilan'Andriamanitra azy ho an'ny hafa. Apio zay fa namasina androany maraina. Tena voahitsitsy foana zay isaky ny misy fivoriana. Ny antony tena amboatra anay ianao ho le karazan'olona tena mety aminao. Inona ny zavatra hita teto amin'ity tantara ity? Deuxième point faran'izay ngeza indrindra ary tsy atsika ho adinoina mandrakizay. Ny herintsika dia tsy mitoetra amin'ny statut na toerana misy atsika fa ny herintsika dia ao amin'Andriamanitra mivantana. Tsy nampifamatorun'Andriamanitra tamin'ny toerana sy anjara toeram-panompona misy ianao ny hery, fa ny hery dia avy aminy mivantana no isitranao an'izany. Ny problema ny Goliath tsy niomana izy hatrika berger. Noho izany ny forcen'Andriamanitra, ny disoan'Andriamanitra daholo ny stratégie
anataky na guerrier satria nampifanandrina guerrier amina berger Andriamanitra. Mila fantatsika aloha ty famarinana anankiray ty. Ny fahatsarany fanoloran-tena amin'ny berger dia izy mihevitra ny hafa. Tamin'i Jesosy nidina namonjy antsika dia nanaiky ho faty izy teo amin'ny toerantsika. Kanefa izy Andriamanitra velona mandrakizay. Fa ny zavatra nahavariana taorian'ny fitsanganany dia nandresiny hery ny fahafatesana amin'izay izy. Zany hoe tsy mila maty akory izy nandresy an'io raha tsy nanototsika. Midika fitsika dia nataony nandresy tao aminy. Nataony nandresy tao aminy tsika ny herin'ny fahavalo. Noho izany sika tsy natao hisitraka ny fandreseny. Tsy natao hisitraka ny fandresena eo ampiatrehana ady. Fa efa nandresy melohany isehony ady. Zay zany ny antony mahatonga antsika miady tsara amin'ny finoana. Fa tsy miady andresy problème. Andraso aloha, andraso tsara. Mila fantatrao ty zavatra anankiray ty ary tiany fototry ny finoana kristianina. Kristy Jesosy nefa nandresy teo amin'ny toerantsika roa arivo taona lasa. Ary nandresy izy sy nampandresy antsika tamin'ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Tsika zany tokony manana attitude na toe-po eo ampiatrehana ady. Hoe za tsy natao andresy eo ampiatrehana ny olana sy fanoherana. Fa za efa nandresy tao amin'ny Kristy melohan'ny poiran'le olana zay anohatra. Tsika zany nisitraka ny fandresen'i Jesosy ampinoana amin'ny anarany sy amin'ny finoana ny famonjeny. Devoly ry havako, fahavalo efa resy. Fa zao tsy miseho ny fahareseny raha tsy tanteraka ny fifantohanao amin'Andriamanitra. Izy zany ninninona endrika isehoany efa fahavalo efa resy izy. Fa tsy miseho tsara ny fandreseny eo amin'ny fiainan'ny kristianina raha tsy tomombana amin'ny fifantohan'ny kristianina amin'ny Jesosy Kristy zay namonjy azy. Ny kalitao amin'ny fandresena misy ifandraisany amin'ny kalitao amin'ny fifantohana. Ho sisy ny Baiboly. Tamin'ny omentsika ohatra ny famarinana zany teny zany. Jakoba 7:7. Koa dia manekena Andriamanitra. Dia toerony devoly. Fa ninona? Andositanareo izy. Rehefa manakena Andriamanitra tsika dia manam-pahefana amin'ny devoly. Ny olona manaiky an'Andriamanitra dia tsy azo ny voary rehetra lavina na ratsy io na tsara. Satria natao akatozy makatoan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Aza lany andro eo ampifantohana amin'ny olana sy fanoherana zay heverina fa mafy be. Fa mandana manatsara fiombonana amin'ny endriky ny toe-po tena mpakatoan'Andriamanitra. Raha manam-potoana hijerevana hoe mafy ny zavatra mitranga. Manana fotoana andinian-tena hoe tsara ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Misy karazan'olona tsy azoko hoe azonao ve zavatra zaraiko. Rehefa tsara ny fanekenao an'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia miantrika maniry fatratra fisehoany zanak'Andriamanitra zay novain'Andriamanitra fo ka nasehony anana ny endriny atonga ny voary rehetra aniry ka miandry fatratra ny anehoananao rehefa feno ny fepetra mazanak'Andriamanitra anao. Iny le lazaiko tamin'ny Zoma. Tsy feno ny fepetra mazanak'Andriamanitra ny Zakaiosy raha tsy tanteraka ny fiovany. Jesosy tsy nela tao trano Zakaiosy raha tsy niteny Zakaiosy hoe ny ampahefatry ny zavatra nangalariko tamin'ny tsy mariny ireny nefa narefoko daholo. Ny antsasaky mifananako rehefa lasa. Dia iny le lazaiko hoe nanonitra izy. Ditan'Andriamanitra hoe afapo Andriamanitra tao tokantrano satria nahita fiovana. Ny fahafapon'i Jesosy ry havako anaty famonjena. Tsy ny fahaizantsika ny zavatra tsy mety sy ny mety tokony ho atao na ny tsy mety tokony tsy ataontsika. Fa ny fiovampontsika eo ampanapa-kevitra manaiky ny joro amin'ny sitrapony. Zay Jesosy vao niteny hoe zanaka Abraham io. Ka ny sonima zanak'Andriamanitra tsika tsy hoe tamin'ny fotoana niraisantsika ny Jesosy. Iny profam-panehoana novany antsika ho zanany. Fa ny fijoroantsika ho zanany. Samy hafa ny hoe manana ny Jesosy sy ny hoe any Jesosy. Tsy mitovy. Any Jesosy ve isika? Gozy Paul ny ady tsara atrehantsika dia tsy niady andresy olana, andresy sakana, andresy devoly, fa ny ady tsara atrehantsika dia ady ampinoana. Tsy ady amin'ny devoly, fa ny devoly fa valo efa resy. Melohan'ny fotoam-pitsarana an'io devoly io dia fandresen'i Jesosy izy.
fa ny zavatra anankiray tiany Jesosy atrehanao dia ady amin'ny finoana. Ianao ny olana tsy any aminao sy le fahavalo efa resiny, fa io tsy maintsy mitandroka foana, fa mahatonga an'io mandaitra rehefa ratsy ny fifatoanao sy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Fa tsy afaka manao ninninina io rehefa tsara ny fiombonanao sy ny fifandraisanao amin'ny Andriamanitra. Satria Jesosy dia efa nilaza fa zao zavatra rehetra zao dia efa mibaikoan'Andriamanitra. Efa mibaikoan'Andriamanitra, anaiky melohan'ny fotoana isehondra ao zanak'Andriamanitra. Tsy men'Andriamanitra soa azo zavatra rehetra zao. Efa nampanekeny meloha anaiky ny olona zay manaiky azy. Noho izany atao hoe zanak'Andriamanitra io dia zavatra rehetra zao dia sa maniry fatratra sy miandry fampisehoana zanak'Andriamanitra. Le fahasaingana ny 9:20 dia hozy izy ny ten'Andriamanitra 9:20. Fa izao zavatra rehetra zao dia mampanekeny ho zavapoana, nefa tsy noho sitrapony tsy men'Andriamanitra soa, fa noho zay mampanaiky azy dia Andriamanitra. 9:20. Sady nazo fanantenana koa fa zao zavatra rehetra zao azy dia ho fitsorana amin'ny fanandevosana, ho andevosin'Andriamanitra ny voary amin'ny fahalovana, amin'ny fahafahana momba andreo zanak'Andriamanitra. Zany hoe tsy nasian'Andriamanitra vidiny ny zavatra rehetra raha oharina milanja mahazanak'Andriamanitra anao, satria ny fankatoavana ao an'Andriamanitra sy fanekenao azy ny maneho fa zanany ianao. Rehefa mijoro le tena endriky ny zanaka amin'ny fitondrantena, amin'ny fanimpona sy fatahorana an'Andriamanitra, amin'ny fahabasinana sy fahamarinana, dia zao ny zavatra mitranga. Reo zavatra rehetra manohatra anao no ampaneken'Andriamanitra melohan'ny fotoana ijoroanao. Dikan'izay ny anjara lova ny zanak'Andriamanitra tompoko ao tsy natao hiandry valimbavaka fa handrasa amin'ny valimbavaka. Ny secret amboariny toetra. Avelao fanamasina hiditra tsehatra anovana eo anatsika. Rehefa misitrapon'Andriamanitra ny lalina izorantsika, feno ny fanamasina tsika, mandeha araka ny ten'Andriamanitra tsika, tsy hita ny fahavalo ao anatin'ny repertoire antsontsika miadikady. Dia zay mahatonga azy diso-paika, zay no mahatonga an'Andriamanitra tehiteny alohan'ny berger no atsangana hiady amin'ny guerrier, andiso programa ny devoly ao anatin'izay ady hatrehana. Ny antony dia tsotra. Rehefa resin'ny David Goliata dia nitsoaka miaramila amin'ny Filistina vakio ny Baiboly. Rehefa resin'ny David Goliata dia nitsoaka miaramila amin'ny Filistina. Rehefa resin'ny devoly Jesosy ny devoly dia natao andositra ny zanak'Andriamanitra, manana ny mariky ny fankatoavana an'Andriamanitra sy manana ny mariky ny fandrosoany Jesosy Kristy eo amin'ny fiainany. Dikan'izay tsika tsy natao hifantoka amin'izay sakana rehetra hitany dia hitantsika mandalo zao. Azahoana kory na manaintaina azy ianao tonga eto, azahoana kory hoe mbola misy vesatra ao anatinao ity zavatra ity, mbola mitambatra be dia be, ahoana ny fomba ialako ao anatin'io. Aza miasa saina amin'izany, fa miasa saina amin'ity zavatra anankiray ity androany maraina. Tsara ve ny fifandraisako amin'Andriamanitra? Afa-po amiko ve Jesosy androany maraina? Inona vesatra mbola tokony hoe sorina ka mahatonga anahy tsy tena mbola ananantoka fa makafy mijery ny fiainako Andriamanitra? Mifanotra tamin'ny mahazatra ny Goliata ny adina treny. Satria adiny Goliata fa tsy akamban'Andriamanitra amin'ny statuany zany. Mifandresena izay hitranga. Ny hery dia nataon'Andriamanitra miafina ao aminy, an'Andriamanitra ny hery. Jereo Saoly, mpanjaka feno miaramila, feno fitaovana, feno fiarovan-trahatra sy ny sisa, niatrika Filistina. Ny statut sy position nisy anazy dia nampitoetra azy sy nitondra azy eo ambony miaramila manam-pahefana ambony indrindra amin'ny Israely. Mpanjaka koa izy manana onction royale, feno fiarovana, hita soritra fa mpiady mahery. David mpiandrondro-kely mbola tsy niatrika ady mihitsy. Tsy mbola nisy an'izany atao hoe nampiasa an'ireny fitaovana armurany tena hoe mahazatra guerrier reny, fa olona faran'izay tsotra. Fa zao ny zavatra nitranga. Izy indray no nampahery an'i Saoly. Ny fampaherezana dia mandaitra ny ambavan'ny olona manana an'ilay fiainana ao anatiny. Le izy tsy étalage de connaissance ny ilaina, tsy hoe manam-pahalalana be ianao, fa inona ny zavatra iainanao zarainao, satria izay fiainanao ihany ny afaka hivoaka any ambavanao. Ny mahavariana nefa dia le mpiandrondro kely tsotra tsy misy fiarovana indray no nandavo andrarezina atao hoe Goliata. Midika fa ny hery sy ny fandresentsika dia tsy eo amin'ny toerana misy antsika na voninahitra amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra, na any amin'ny fitaovana ananantsika, fa mivantana avy amin'Andriamanitra. Zay no mahatonga antsika mandany fotoana eo tongotro ny tompo mba hanana fiombonana tsara aminy. Ny qualité na communion fotsiny ataovy impeccable, fa ny ankoatran'izay tsy hanao ny ady fa an'Andriamanitra.
Goliath anie naneho ny fiankinany tamin'ny fitaovany. Naneho ny fiankinany tamin'ny tanjaka-ranofa. Fa Davida naneho ny fahatokinan'Andriamanitra. Zay le hoe rehefa zatra miaraka amin'Andriamanitra ianao dia tsy mahatsapa tena hoe rery fa mananantoka na tsy hitany masonao azy izy hoe manohana anao. Dia zay mahatonga anao mirahira kantika. Zao koa tadidio berger manana kantika fa tsisy guerrier mpamorokiry zany. Nyainy berger oha zany nyainy maramila. Fa ny berger sady mitendry lokanka. Jehova numpia ndia. Nefa Jehova tsy hitany masony. Tsy anan-java mahoria. Wow, mampandriayami nyay maintso izy. Jehova numpia ndia. Hitanao avanano anaraka. Nupia. Dia itoetra noho ny Jehova androlao. Azony Davida hoe Andriamanitra tsy mifantoka amin'ny zavatra fa mifantoka amin'ny olona. Manahirana an'Andriamanitra anie tsy zao tontolo zao potika. Zao tontolo zao fa nanambazany devoly azy hoe raha meko akamiko ianao dia omeko anao. Fosy Jesosy tsy atakaliko an'izao tontolo zao potika sy rava. Ny fiainam-panan'ny olona zay asany tanako ovonjena. Mission Jesosy teto tany tsy hanao miracle. Mission Jesosy teto tany tsy hanova fiainana tsara lavitra hita maso. Mission Jesosy teto tany hamonjy ny olona very ny fiainana mandrakizay. Satria ny mission dia maneho ny mampiavaka azy. Tsisy mpamonjy afa-tsy Jesosy. Manangana maty Elisa efa nanao. Fahagagana be dia be reo mpaminany teny aloha efa nampiasain'Andriamanitra any amin'izany. Jesosy rery ny Messia. Awa. Alléluia. Ka tsika tsisy natao hiatrikady amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika izany hita maso. Fa niaditsika ara-panahy. Paoly tena niteny an'izany mihitsy. Tsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drao izy. Noho izany raha vao mampidina niady eo amin'ny nofo ianao dia resiny Goliath. Fa raha vao mampakatra niady eo ara-panahy ianao verevitry Goliath. Satria rehefa ara-panahy niadinao berger ianao. Fa rehefa midina eo amin'ny nofo dia mitady guerrier ianao. Nefa mahavariana. Izy nanendry berger fa izy ny laza. Jesosy ny laza fa le izy no éternel des armées. Zany hoe salorany le toeram-piadiana tokony eo amin'ny toeranao. Fa ianao no ataony berger mpiandry ondry. Dikan'izay le hoe mpiandry ondry. Le mpitandrina zany ny dikany. Na koa mpitandrina. Rehefa tsara ny fitandremanao, izy niady niadinao. Tsara nga tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Zay ny tian'olona zay nao anatin'izany. Fahatelo, Andriamanitra mampiasa zavatra tsotra hamana olana goavana. Andriamanitra mampiasa zavatra tsotra hamana olana goavana. En Samuel 17:40 hitatsika tsara Andriamanitra toy ny hoe zavatra tsy misy dikan'izany no ampiasainy andavona olona goavam-be. Andriamanitra nanambany ny fahavalo ambanin'Andriamanitra Goliath amin'ny fampiasan'ny fijoroam-pahatsoranao. Zay no mahatonga mampianatra anao ho tsotra. Tsisy ny olona le sarotiny be reny, be calcul be, kokote be. Fa Andriamanitra mitady olona simple. Arakaraka matsotra anao dia ozy Andriamanitra hoe azoko ampiasainy ty olony ty anambanina amin'ny fahavalony satria misy toeram-pahatsorana azoko ijoroana. Fa raha misy zavatra mitanga goavana eo tsy izy le bolitika keritany masonao io fa le Andriamanitra goavana ao an-damosiny. Tsara angatsy marety ka ho an'Andriamanitra. Alléluia. Davida olona kely. Amin'izay tsisy fitaovana ampiasaina. Mbola kely lavitra no Goliath. Fa vao nahitany David Goliath tonga dia nanalika tena. Fa alika angafa izy antenanao alika fa tsy anao ihany. Tonga dia nanidina ny tenanao alika izy teo anatrehany David. Goliath mitondra fitaovana mavesatra. David vato maivana kely. Amin'izay tsy mitady azo atao ohatran'izao. Zao hoe tsy votsitra eo zany ianao ry berger. Raha ohatra ka hitafiny fitafiny mavesatra anana ny fahavalo. Ny fahavalo te hamesatra anao. Jesosy te hanamaivana anao. Ary ny fandresena ny mavesatra tepo maivana. Noho izany, oko maivana ny fonao famela-keloka. Oko maivana ny ao anatinao amin'ny famindram-po. Mamindra fo amin'ny hafa. Ty mamela heloka ny hafa. Dia ozy indray le mpitsoro vavolombelona. Zay indray le teny. Zany kristiana tsisy mampianatra anao an'izany raha tsy disiplinan'i Jesosy rery.
tsy ahitan'izany fitoriana momba ny famelan-keloko zany hoe sohatra tsara teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy rery mavita. Ary raha vao hitany eo amin'olona io hoe olona madio fo tsisy vesatra, na ao an-trano, na mipiara-miasa, na mipiara-manompo tsisy vesatra. Tsara fanahy, malemy fanahy, tsy mpizara teny mahafinaritra fa mpizara fiainana. Ataovy. Vao hitan'Andriamanitra io, hitany tao amin'ny Stefana io. Vao hitany Stefana ny teny hoe aza taonao elony ane zao zavatra. Tsangana mihitsy izy teo amin'ny droite du père. Zay no nahitako an Jesosy nitsangana teo amin'ny tribune. Hitanao ny olona tena asainao anatin'ireny baolina ireny na filoham-pirenena na raha vao mampidy baolina ny ekipany tsy maha olon-dehibe. Na président izy mba nijereko ihany raha vao mahafaty France ohatra. Macron tonga dia te-haka micro mihitsy. Hoe tena mandresy ny frantsay. Niza. Dia ohatr'izay mihitsy. Ny famelan-keloka sy tena fahadiovam-po dia mampitsangana an Jesosy eo amin'ny seza fiandrianany. Tonga dia nitodika tany amin'ny Saoly ny afo. Latsaka ny hafa avy any an-danitra teo amin'ny lohan'ny Saoly. Le mpanenjika kristianina ny lasa grand apôtre. Valy fatin'Andriamanitra. Vonoiny lahy Stefana. Atsangako rangahan'olo azy. Zarangatsy marety ao n'Andriamanitra. Andriamanitra tsy miteny hoe aringako satria manompompanompoko. Non. Andriamanitra tsy mpamosavy, tsy ny felana eto tany ny important amin'Andriamanitra na ny tsy felana hoe satria fatany hoe misy mandrakizay ianao. Fa ny fanekenao fantsona anovany hafa ny zava-dehibe aminy mba handraisanao valim-poteny an-danitra sy tonga anao tsy hanana toe-po mpamosavy evangelika. Mpamosavy evangelika satria zay tsy mitovy hevitra aminao dia halanao. Zay manao tsy mety reny indrindra ny nandrahana antsika andoliana mba hovain'Andriamanitra. Aiza ary ty sekoly ny fitiavana. Aiza ny sekoly ny fitiavana. Ho faranako amin'izay fa lava loatra. Halleluja. Zao ny zavatra mahavariana. Ny hafa dia miatrikady hibata fandresena. Niatrikady hibata fandresena Goliata. Fa Davida niatrikady niainga tamin'ny fandresena efa azony. Proof, ozy izy. Liona sy mibera vita, io koa vita manaraka. Fandresena efa azony niaingany. Fa Goliata miady eo izy vao mitady fandresena. Ka problème anao, raisinao ny principe de Goliata. Fa navotsitsao ny principe de David. Zay ny problème zay. Tsika zany mila miazona teny fiainana ao anatin'ny ady. Azony ny teny. Ao ka ny teny Kristy hitoetra betsaka. Aiza. Atao inonao io. Jereo masina kekinao. Ampiasaina. Iainana. Ijoroana. Jereo masina indrindra hoe. Reo toetra ilaina. Saro-piaro ianao hoe. Amin'ny fiainam-pahamasinana. Amin'ny fijoroana. Raha vao zay ny ao anatinao. Mahazo aina amin'ny fanamasina. Dia manombo hoe mahita fa tsy hainao ny ady. Sarangatsy marety eka ao an'Andriamanitra. Maro misaina sy mijoro mametraka amin'ny fandresena ao anaty ady. Amin'izay ady hatreny. Fa itsika mila mijoro mampandresy avy amin'ny fandresena zay fa tsika mialohan'ny etrentsika n'ilay ady sy fanoherana dia ilay fandresen'i Jesosy. Jesosy nefa nandresina tonga tsika misitraka fandresena. Nareo anaka avy amin'Andriamanitra, nareo nefa naresy reny. Satria lehibe zay ao anatinareo no zay ady hatrehanareo eto amin'izao tontolo izao. Tsy ho mpiatrehana ianao kory vao hitady fandresena, fa ianao efa mpandresy alohan'ny fiatrehana. Noho izany hovay ny toe-tsaina sy fahatsapana miatrikady. Ny fandresena dia azontsika raisina teo amin'ny hazo fijaliana. Efa azontsika ny fandresena rehefa nandresy teo amin'ny toerantsika Jesosy. Itsika miatrika fanoherana io, efa miaraka amin'ny fandresena ianao io. Tsy rery zany ianao. Tsy rery hoay ianao. Efa misy fandresena eo. Halleluja. Efa tsika mifandresena ao amin'ny Kristy satria efa tia mitobitsika le mpandresy dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Ny marina miatrika ady fotsiny ianao fa mpandresy ao anaty ady ianao. Zay no mahatonga ny Romanina toko 7:1-7 ka hatramin'ny 5:9. Iza no asaraka amin'ny fitiavan'i Jesosy fa antrana ve mosary ve fahafatesana ve raha ny amin'izany rehetra zany dia fa ozy Paoly manoatra no mpandresy azako. Amin'ny 7:3. Amen. Ka ninona natao amin'ny fahavalo manoatra eo? Fantatra ny fandresena tsy maintsy aty amin'ny kanko.
Satria ny zavatra fantatra dia zao, zay fiadiana rehetra voaforona amelezana dia tsisy ho ambinina. Halleluja! Halleluja! Samuel voalohany toko fito ambin'ny folo andiny fahasoa amby efapolo. Sika tsy nantsona hitady ero olombelona zany, fa mijoro an'Andriamanitra. Zay no mahatonga ary rehefa mijoro eto, tsisy ero zany eto na ray aza, Jesosy rery ny ero eto. Ka zay olona joron'Andriamanitra eto mametraka ny teny eo ambavany, dia olona mitovy daholy. Fa aza mijery olona ampiasaina hoe misy sokajin'olona ambony. Ny zavatra takian'Andriamanitra amiko dia za mametraka ny rahalahako ambony kokoa ny tenako. Eto rangahy tena voatry ny teny eto ary tsisy kilema ny teny eto. No zany tsy eto anitady voninahitra, fa eto anompo anareo. Somary teka ho an'Andriamanitra. Misy tsika zany tsy natsona iady mba hoero. Fa raha vao mitanga mifandraisanao anaty ady, matsiaro tsika ny mahero azy. Ny ero mety raraka, fa Andriamanitra tsy mety raraka. Goliath anie avy amin'ny vahoaka, fa David avy amin'Andriamanitra. Samy avy amin'ny vahoaka na Saul na Goliath. Satria taraina ny vahoaka na tonga ny Goliath na tonga ny Saul eo amin'ny trônina. Avy amin'ny vahoaka zany Saul, Goliath koa. Fa David avy amin'Andriamanitra satria Andriamanitra no nitady David tany anaty ala hosorana ho mpanjakan'ny Israely. Tsy tao anaty fitarainan'ny Israely na nanganana David, fa Andriamanitra no nitady azy tany amin'izay toerana misy azy. Raha tianao no tadiavin'Andriamanitra, ataovy araka ny fony fotsiny ny ao anatinao. Fa Andriamanitra mitady olona araka ny fony. Ny olona araka ny fon'Andriamanitra, rehefa mitanao misy korotany ireny, dia milamina kely izy. Hay, inona ny amana an'izany? Malemy fanahy. Vao misy miaka-peo be, tsy tonga dia le miteny mametraka ny doziny any, efa tena mangororo sy tsempoka mihitsy mahazo ny taimbavany tsy ampivavaka. Betsaka ireny tsy ampivavaka tena, rehefa ianao tsy ampivavaka, dia mitombo le maloto tsy any ambany intsony fa eto. Satria zay tratrany io marary daholo. Fa nandray na mafy aza ny teny azonao, dia mangina ianao. Ary mangina tsy hoe kory hoe zavy ny ataon'izany. Fa le ato koa maivana. Honena ny fonao satria tianao ny olona rehetra. Iova mba ho an'Andriamanitra. Ka tsy ero no ilainao olombelona, fa Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Androany tsika, andao hitsangana amin'ny toerana misy atsika hiteny aminy. Ny tena mahavoa Andriamanitra hoe dia satria tsy mifankahita aminao eo amin'ny fiainako. Betsaka ny zavatra mitambesatra amin'ny fisaintsainako, mamily lalana ny zavatra teneniko tsy fanaraka amin'izay zavatra andrasanao amiko. Fa androany Andriamanitra, dao tsika rehetra hibebaka eo anatren'Andriamanitra. Sokafo ny fonao dia angatao Andriamanitra. Tsisy olona anankiray eto ka tsy manana vesatra mahatonga anao tsy ho maivana eo mpanomponao an'Andriamanitra. Angatao ny toe-panaraka an'Andriamanitra tena hanapaka ao anatinao. Esoro ny fitsaratsarana, esoro ny fanameloana ny hafa, esoro ny fahakalana, esoro vesatra rehetra, le vesatra mangataka aminao androany. Tena mivavaha amin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana itenenako izao, mivavaha amin'Andriamanitra. Teneno Andriamanitra, mila anao ny fiainako Andriamanitra. Maniry anao ny fanahiko, ny fokony atao anatiko ray manontolo. Ianao ny faniriana ambony indrindra eo amin'ny fiainako. Tsy misy tahaka anao Andriamanitra. Fona Jesosy, fona aminao. Tsy ho fona ny devoly matahotra ny anaty kisoa, fa fonana midika fiakekeloka sy fantsiana ny zavatra tsy nety, satria tena tsy nety ny nataoko Andriamanitra. Tsy fanamelohan-teny zany, fa fandravona, fampihavanana aminao, satria tsy ekenao ny ainanao anaty ota mody fanina, rakofana amin'ny fahasoavana fotsiny, nefa misaina sy mieritreritra ny eona sy ho tsenainao amin'ny fotoana iverenanao. Androany mangeteta zavatra anankiray mihoatra Andriamanitra, dia ny fakahita aminao amin'ny fotoana pakaranao anainy amin'ny rahalanitra. Mangatahinao an' Jesosy, asivo repera amin'ny fiainanao. Mijereva ao anaty Baiboly, fataro ny zavatra tian'Andriamanitra. Raha misy zavatra tsy nakatoavanao azy, prizio teneno fanamasina androany, akatoana anao Andriamanitra androany, ary amin'izao fotoana izao dia nohatra ny devoly.
ary azoko antoka fa ho resy izy ary andositra tsy eo amin'ny fiainako tsony. Vavahy ianao amin'ireo otamora mahazo rehetra, aminao fa auto délivrance, amin'ny otamora mahazo rehetra, amin'ireo fahazaran-dratsy rehetra, roay fa fanaratsy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Zay mangetra amin'ny fony zanak'Andriamanitra. Zay tsy mahatanteraka amin'ny fanompony zanak'Andriamanitra. Zay manelingelina amin'ny fiombona ny zanak'Andriamanitra amin'Andriamanitra. Ravana sy pitena Satana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahazo miazona amin'ny fon'ny olona, tsy mahazo miazona ny ain'ny olona amin'ny nofo amin'ny anaran'i Jesosy. Reo filan-dratsy rehetra miaiso amin'ny anara maheran'i Jesosy. Tononoko androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahafahanao amin'ireo geja, amin'ireo fatotra, amin'ireo herin'ny faratsiana, itediavan'ny Satana seza fiandianana, ampitoerana anao manimba amin'ny fanomponao sy ny fanoloran-tenanao. Tsy maha-authentique amin'ny fanomponao, raha vako tsy anakely tsy anam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny fitiavam-boninahitra. Miala amin'ny seza fiandianana ny avonavony ianao. Miala amin'ny seza fiandianana amin'ny fitiavan-tena ianao. Miala amin'ny seza fiandianana amin'ny fitiavam-bola ianao. Miala amin'ny seza fiandianana amin'ny fitsangazangana ianao. Miala amin'ny seza fiandianana amin'ny fahalototsaina ianao. Miala amin'ny seza fiandianana amin'ny fitsaratsarana ianao. Miala amin'ny seza fiandianana amin'ny fialonana ianao. Ninninona tsy nambolen'ny ray ao anatinao, ongotana, tena ongotana, farana amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Androany maraina, raiso ny fanasitranana. Raiso ny fanasitranana. Mbola ilaina ny maheto ambonin'ny tany ianao fa mbola andeha tory filazantsara tsika. Ho mpanomana tsara ny fiverenan'ny tompo ianao. Alohan'ny iverenany, maro ny olona ijery ianao, te ho azon'le Baiboly, tsy azony mihitsiny rehefa mivakiny satria hitany eny amin'ny fitondran-tenanao sy ny fijoronao. Zay teny fiainana tsy azony tao anaty Baiboly nefa nilany fanazavana. Ianao le epistily velona tsy nisoratana tamin'ny ranomainty fa tarafina amin'ny fomba fiainana sy toetra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mandiana, fandroany maraina anotron'Andriamanitra. Ho sitrana ny marary, ho afaka amin'ny fanaintainana, ho ravana amin'ny fampahoriana. Itsoro vavolombelona ianao ary zavatra tsy ho takatry ny sain'olombelona no ataon'Andriamanitra. Satria raha ny zanaka hozy Jesosy no afaka anareo, dia ho afaka tokoa nareo. Teto tany Jesosy tsy hoe nova fiainana fotsiny amin'ny famonjena, fa nikasika fiainana izy amin'ny fanovana ihany koa. Miova ny zavatra rehetra androany maraina. Miova ny zavatra rehetra androany maraina. Indraindray misy toe-pokely eo anatsika, iny sakana tsy andesantsika zavatra be dia be. Ary iny mora veriny dia vola. Indraindray fa mba afaka ianao 5 taona, 9 taona tsy dia hita intsony le izy. Fa raha vao tsy miampy ianao verina le izy fa manomboka androany maraina, tsisy fiverenany intsony. Zay zavatra nangejanao 10 taona ny Teny amiko Andriamanitra. Teny amiko Andriamanitra androany maraina. Fa misy olona 2 na 3 zavatra efa 10 taonany maro nangejanao fa nafahany ianao zao. Hitan'Andriamanitra ny etaetanao lala hoe tena iova Andriamanitra, tena iova. Dia nomen'Andriamanitra ny fanahany. Dia zao anona fahatsapana hafakelina ohatrany an'ity fivoriana ity. Zay zavatra tianao hatramin'izay nefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia lasa ho akahalainao. Ary rehefa akahalainao zay, dia zay le sekely varavety farany avy amin'ny devolom-bolana zononao naverinao any amin'ny tompony. Rehefa tsisy anjara, ozy Jesosy ny mahatonga ohatra zao izy rehefa eo amiko izy ny indrinan'izao tontolo zao dia tsy manana fahefana ty amiko satria tsisy anjarany aty. Rehefa vitanao mamerina izay anjara, tsy tokony ho anao fa avy amin'ny devoly eo amin'ny fiainanao, averenao any amin'ny tompony io, dia ho maivana ianao rehefa avy eo. Dia androany maraina koa miteny Andriamanitra, nisy olona efa mivavolombelonao mba hampaherin'ny hafa. Fa zady bitsipitsena manokana amiko hitanareo tamin'ny Zoma, nisy olona anatonao tamin'ny Zoma, za le olona fa za tompoko tena somary mamborangezangezana amina fiangonana anankiray dia tsy tiako sao dia hita mivavolombelo. Ka le zao fa nitenen'i Jesosy tsy teny aloha fa mandalo fotsiny eto ambany. Fa za le olona pastera. Andriamanitra tsy diso amin'ny teniny zany fa rehefa miteny izy dia zavatra lazainy mitranga. Fa ny problème nandray tsika ny olana satria tsy tahijoro amin'ilay toerana ny voninahitra azy nefa izy niasa teo amin'ny fiainantsika. Miteny amiko Andriamanitra fa misy olona eto amatoanany maro aretiny io nampahory anao fa amin'ny Zoma mivavolombelonao. Tena andana tovy testa, za tsy miteny hoe mijoro zavatra tsy misy. Zavatra misy hijoroana. Fa miteny amiko Andriamanitra misy eto le izy androany maraina dia andana tovy le testa amin'ny Zoma tsika miona. Hitanareo ny Jehovah ka iaronareo.
ampamila peratra ny tavany aminareo Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo Jehovah ka aminareo fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ndao-tsika ianao fanatitra vetivety ho an'Andriamanitra. Dia ieny filazana fohy fotsiny dia mizara fahasoavantsika après an'izay. Tovy azo antoka fa tsy mandalo foana natrean'Andriamanitra tsy mitondra fanatitra ianao. Filazana kely rapitso dia fotoana ho an'ny sekoly mpanambiana toetra sy tokantrano sambatra iarahana amin'ny docteur pasteur Rabeaja Eritsaonirina Christian. Ndao itiatanina mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja. Ny zomariva eny amin'ny tranompokon'olona nalakely sika manomboka amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 ny petafika rehetra sy ny mpanompoandriamanitra rehetra. Ary amin'ny sabotsy maraina eny amin'ny tranompokon'olona nalakely ihany fotoana kominiona na fiombona lalatabitra amin'ny tompo mandritra an'io fotoana io. Za mahita hoe sambatritsika satria sady mahafantatritsika hoe eo Andriamanitra fa tsy irery isika no maninona koa no mahalalitsika ny fomba fahafahantsika miaina sy misitraka ny fisiany eo amin'ny fiainantsika. Amin'ity taona ity miomany ianao eo fa promotion sur promotion ny fiainanao. Zany tonga dia iomanana, tsy mila angatahana zany fa iomanana fotsiny tonga dia miomana. Isy fanendrena hafa kely. Ianao tonga dia tendreny misy lehibe tonga dia miantso anao avy ianao ty fa ianao tendreko ohatr'izao. Ianao ry ilaina amin'izao tonga dia nefa ny olona ry milahatra CV lava be. Halleluja. Miaraka amin'ny CV lava be hiditra hiasa fenao ndray tadiavina. Ka ato isy olona tena hoe tsy hitantsony izay sinany tena fa ny fahasoavana isisika ho aminy daholo. Zany tsy miankina hoe dezera nandehanan'ny zanak'Israely fa rehefa teo Andriamanitra nisokatra ny lanitra namatsomana Andriamanitra. Noho izany ny fahatsapana fa eo Andriamanitra dia natao isokafa amin'ny fotsika sinsaitsika hoe mety ny zavatra rehetra azakivy. Amen. Tovy mifonao ny tananao, tovy mifonao ny tananao. Teneny izy fo koa. Teneny izy fo koa. An Jesosy ianao. Mamela matetika. Mamindra fofoana. Tia fahamarinana. Manetry tena. Be fitiavana. Tia an'Andriamanitra. Mitady izay ankasitrahany foana. Ary manao izay ampifaly azy. Zany fo koa. Dia mba safosafo moa izy. Any ndavary mitsangantsika. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo. Amen.